betsaka ihany no zavatra vita kanefa mbola betsaka koa mbola tanjona ho tratrarina satria raha 10 taona niorenana ny Université Masika dia namoaka ny andiany fafito zany tamin'ity taona ity. Maro ny zavatra nolalovana tao anatin'izay 10 taona zay nefa ny tanjona koa mbola lavidavitra. Hatreto aloha zany zao dia mbola licence no diplôma zaraina eto, licence professionnelle, fa hiezaka hanatratra zay moka diplôma master 2 ao aoriana kely. Zay zany no tanjona tratrarinay. Ny ankizy izay nivolavolaina teto moa zany dia efa nampidirina ao an-tsaina ilay teny filamatry ny sekoly hoe hianatra mba hamorona, zany hoe zareo zany dia efa vonona tanteraka hiatrika ny asa, nefa manana safidy ihany koa zareo satria araka ilay teny teo hoe licence professionnelle izay nomenana azy zay, afaka mbola manitatra izy maka ny master 2, maka ny doctorat any amina toerana hafa. Fa hiezaka moa zay mba hoe ho fitaina eto ihany master 2 amin'ny taona manaraka. Araka le efa nambarako teo amin'ny teny filamatry ny sekoly hoe hianatra mba hamorona, dia efa maro zany ireo mpianatra izay navoakanay tato no manana ny orinasany manokana. Efa na dia hoe infirmier na sage-femme ary izy dia manana ny volavolaina mihitsy zany hoe hanokatra cabinet d'accouchement ohatra. Dia efa maro zany ireo mpianatra manana ny orinasa kely manokana ary mahavelo tena tsara izy ao anatin'izay sehatry ny asa izay. Ny isan'ny mpianatra navoaka teo zany dia 13 mianadahy izy ireo. Misy andiany tokana moa zany anarana ny safidiany zareo le hoe mamiratra, dia izy 3 mitambatra, le filière agronomie, communication multimédia sy paramède. Dia izy 3 mitambatra zany ny safidian'izay hoe mamiratra izay. Fa ny filière tsirairay avy tao dia samy nanana ny anarany, misy ny hoe safira, misy ny atao hoe toky,